misangatsika ivavaka seto. Fanay masinao manatrehanay ianao. Fanay masinao feno ianao zahay. Fanay masinao atao fitandronaka amin'ny teninao zahay. Andriamanitra irery ihany ndaza sy ny tera ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mazotoerana tompoko. Rehefa malala rehetra amin'ny tompo, ho ampitombona amintsika hatrany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia fifaliana no miaraka amintsika amin'izao alahady izao mibanjina hatrany loha hevitra manao hoe mitari-dalana amin'ny fanahy masina ao anatin'izao alahady 9 PM sy alahady fetin'ny reny izao. Dia manantitra hatrany fiarabanan'ny reny rehetra noho izany vaninandro manokana natokana ho anareo izany. Loha hevitra roa, fizarana anankiroa no entintsika anambarana ny afatr'Andriamanitra amin'izao alahady izao. Fizarana anankiroa izay mifampitohy ihany. Famariana dia ny etiam-piandohana famorona kokoa any amin'izay rehetra efa mitondra ny anarana kristianina ny afatra ho antsika androany. Fizarana voalohany, meteza ho beazan'i Kristy mba hanahaka azy. Meteza ho beazan'i Kristy mba hanahaka azy. Hanahaka azy hoe ny olona tsy nieritreritra sy ny saintsaina izay mba hanahaka an'i Kristy dia toy ny olona anankiray manana fiara tsy mataho-dalana, 4x4 ho isika. Manana fiara tsy mataho-dalana fa tsy fantatra izay antony nahatonga azy tamin'ny fotoana anankiray. Dia hoy izy hoe mandeha atao kodiarana bisikileta, kodiarana 4x4. Hanahaka an'i Kristy. Satria maninona? Mila miray lasitra amin'i Kristy. Mila manao an'i Kristy ho modely raha toka mpiara-mandrofo, raha toka ray-lova amin'i Kristy. Ny filazantsara ny zao narak'izay nivakiana tamintsika teo dia niseho nitranga tao anatin'ny vanim-potoana farafarany ny arahan'i Kristy tamin'ny mpianatra. Nanomezany toromarika rehetra na nafatra farany. Kion-dalana lehibe dia ampitana amin'ny dingana manaraka dia ny aorianany fiakarany any an-dàna. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Jesosy mahafantatra ny fahalemen'ny mpianatra. Jesosy mahafantatra ny tsy mbola fatakaran'ny mpianatra zavatra maro. Nanamarika izany fotoana faraparana izany ny arahan'i Jesosy ny mpianany. Teny tsy tsorakazo. Nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nahatsapa izy fa toa mila raha anakaiky. Toa mila tantanana ny mpianatra izay azo lazaina fa tanana ankavanan'i Jesosy. Nahatery azy zany satria sady tsy te hanandratsy izy no te hanefy olom-banona. Toy izany ny sekolin'i Jesosy. Andeha ho jerentsika nitranga vitsivitsy ny amin'izany sekolin'i Jesosy zany. Sekoly misy fitantanana entitra. Sekoly mitaky fitondran-tena manaraka ny tokony izy. Tsielo tany Galily, izay no akaiky indrindra tamin'ny fotoana io. Tamin'ny andro fahatelo dia voalaza fa hitsangan'i Jesosy. Fa ny andro filazan'i Maria Magdalena na mpianatra hoe tsy tao ampasan'i Jesosy. Zay vao nidrohatra ny kopaka nandeha nanamarina ary niverina avy tany ary mbola nisy ny tsininy. Efa nilazan'izay nahita. Vokany ahoana hoy Jesosy? Ry adala sy votsasaina. Ilay antondy fara-tampony tompo mihitsy, ilay izy natenidina tetỳ tany, niaritra, nienjehana, nipotehana. Nefa nitsangana tamin'ny matiny tsy natao zava-dehibe. Fitsenana tsy sahaza ilay mpanjaka, tsy sahaza ilay mpampianatra, izay fanerasera tsy nahafoy. Izany no niandran'i Jesosy. Tena latsafaka ve ny fitiavana sy ny fametrahana an'i Jesosy amin'ny mahatopo sy mpamonjy azy. Fotoana vitsivitsy taorianan'izay nilaza tamin'i Petera Jesosy hoe omeko anao ny fanalahidin'ny fiainana. Raha niresaka mikasika amin'ny fampijaliana, ny fahafatesana sy ny fitsanganana tamin'ny andro fahatelo izy sy ny mpianany. Dia niodina izy ka niteny tamin'i Petera hoe maka ny sampivoaka ianao ry Satana. Mampandraindraingy izany jiavana. Fa atafotohinana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra fa izay an'olona. Olombelona loatra tsika indraindray
ka mampahatezitra ny toky tranga efatra farafakely ao anatin'ny filazantsara no amerenan'i Jesosy ny teny hoe ry kely finoana na niahitra aza ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainka vaha ianareo ry kely finoana nahoana ny sarotahotra ianareo rehefa niondrana tsampokely niaraka tamin'ny mpianatra izy rehefa nampitony ny rivotra mpianatra sarotahotra nahoana ianareo ny kely finoana toa misy zavatra mifandrivotra indraindray ao anaty ao manoloana ny zavatra misoa isan-karazany Petera rehefa te hanatona an' Jesosy nandeha teo ambony ranomasina nahazo teny enjana ry kely finoana nahoana ny toa mihanany ianao satria mipahatoerana loatra ny maha-olombelona feno fanaliana mifandrivotra ny fosy ny saina sy fanahy indraindray ny fosy ny fanahy te hanaiky any amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy fa ny saina okaloha indraindray tsika mahatsapa noho izany fa tsy misy toeran'Andriamanitra ho an'Andriamanitra intsony fa ny fanahiana no betsaka ny tranga miseho mahatsapa isika fa tsy mahasoa ny fikasana anankiray fa roboka ihany satria tsy miambina mahita isika fa misy vavolombelona fijoroana vavolombelona tokony atao saingy resy ny akamoana resy ny fanahiana vokany ny ratsy ny natao fa ny tsara tokony ho an'ny tompo tsy vita eo amin'ny havana eo amin'ny mpiarabelona eo amin'ny mpiray finoana eny fa na amin'ny fahavalo azy adiny foana indraindray fa ny mahafisitiketo dia tsy fanadinana indraindray mieritreritra hoe tafavoaka ve amin'le fandehanana any amin'ny paradisa toa tsy fifananana neto le havana fa konkoro aitsika dikan'izany hoe konkoro no atrehantsika mahatonga izany fahasarom-piariny Jesosy amintsika izany aonao izy miseseha hiditra amin'ny varavarana ety ianareo maro ny tady hiditra fa tsy ho afaka Luka 7:24 samy miazakazaka avokoa nefa ny iray ihany ny mahazo ny loka konkoro fiainantsika eto ry havana tsy marina le fidikany ndraiky dikany sasasasany any ambadika hoe on y va tous au paradis biso mety ho inona tamin'ny fiainantsika reny no nampiaka-peo an' Jesosy mahazaka ny teny tsy misy kilema ve ny kristianina ankehitriny mahazaka ny teny tsy misy kilema ve ny fiangonana ankehitriny mbola resinahitra hitsikera-tena ve ny protestanta ka anaiky fanitsina araka ny sitrapon'Andriamanitra mba hivoaka mba hivoatra ho amin'ny tsaratsara kokoa eto Jesosy tsy maintsy miakatra vita amin'ny mission any Jesosy mametraka ny mpianatra ho tompon'andraikitra amin'ny ho avy endrika hafa ny fandraisana manomboka amin'izany fiakaran'ny tompony an-danitra izany anyka misy akony eo amin'ny fiainanakaben'ny tsirairay avy ataovy mafifototra ny ampiorenana ny fonontsika voalohany mila mahay miavana tanteraka amin'ny tenany isika tsirairay avy araka ny nambara teo ny fo sy fanahy mety anaraka fa ny saina mety an-dato mitaky fiombona ny saina fo fanahy vatana ny tena fanarahana ny Kristy tapitra ilay manara-drian-drano mirohatra moa izay mba ataon'ny olona mila ilaozana ny toeran'ny marefo ara-panahy ka mamonjy ny toeran'ny vonony no tena zanak'Andriamanitra takiny Jesosy takiny fialan-tety ambonin'ny tany ny fametrahana azy ho ivon'ny fiainana tinio ny tena anareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izaho toetra ny tena anareo ny fahalalana sarobidy indrindra ho antsika mpino dia ny fahatsapana fa manana ny fiainana mandrakizay asa nareo na efa sendra ny olona tataka izao mandehandeha eo ny ambiance ary rehefa fantatra misy occasion misy tranga tsy tokony ho lasa ho fotsitra dia mahasamy teny tsy miambamba za koa ao fa tsy koratito toa tsy misy fitombona azo antenaina toa tsy misy azo antompo antenaina intsony ny aminy satria nahoana rehefa nambara hoe izay mihinsy atao batisa ny vonjeny dia atreo ihany mino ia za mino an' Jesosy maty izy nitsangana tamin'ny maty izy ia za natao dada sy nen'ilay batisa tandremo ry havana tsy izay rehetra manao ampy hoe tompotompoka no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra aza manao Petera moderna
Atsika ny tantaran'ny Petera fa tsy mbola misy ampomaneny fanondrony akory dia fahandazy ny tero. Nanangan-tanana sisany tsy nataon'ny Petera hoe tena mba marina tsy hivadika aminao aho. Farany naneny latsa-dranomaso. Mety hitensika hoe za tsy fiteny an'izany hoe croyant fa tsy pratiquant zany. Tsy maninona. Fa misy trangana retina ahafantarantsika hoe ohatra mitady izay aho. Ahoana ny trangana retina? Rehefa makany am-piangonana, izak'izay mba mahatsiaro. Rehefa malaindaina mivavaka, rehefa somary menamenatra mivavaka iny tafaraka eo namana sy ny fianakaviana, tsy mahavita mamaika baiboly firy-tsony, malaikomana mihitsy azy. Na dia mifinaina no atrehany. Ny fisoana an'izany zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza teny mbola kely. Pampidio sekolelahady. Raha sanatria tena efa ao anatin'izany aretina izany sika, tsisy vahaolana. Aza manao dokotera tena manantonan'i Jesosy. Lalana mahitsy farany, dernière ligne droite. Iandrasantsika ny fiavian'ny tompo izao. Tsy misy mahalala isika. Na dia ny minitra aorian'izao fotoana izao aza. Mbola hoeto sa tsy hoeto intsony. Fitiavan-dehibe ny mbola nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina hitarika antsika. Mandra-piveriny Kristy indray. Ny Jaona 1:20 izay mbakiana tamintsika teo dia maneho fa ny fanahy masina mandresy lahatra, miasa amin'ny olona rehetra mampianatra, mitary-dalana ao amin'ny marina, amin'ny fomba mian-dalana. Tsy ho takatra mihitsy ny baiboly sy ny teny ambara raha tsy eo ny fanahy masina, raha tsy feno ny fanahy masina isika. Mila vola volain'ny fanahy masina isan'andro. Ary ny teny hoe tsy sakanareo, mbola manana zavatra maro olazaina aminao, izay rehetra horeny dia holazainy aminareo avokoa. Ny tiano ambara amin'izany dia hoe mila mianatra miaraka mandeha amin'ny fanahy masina isika. Mandritra ny fahavelomana, ny fanahy masina mampatsiaro mandrakariva ny tenin'i Jesosy, manambara ny fanatrehan'i Jesosy. Ny hoavy avy dia fahambarany amintsika, ka mila faharetana sy fahatokiana ary fanetretena. Mialohan'ny karantany an-danja dia manafatra ny mpianatra Jesosy. Andeha hitory sanambarina ambara fahamarinan'Andriamanitra. Ny fahamarinany dia tenin'Andriamanitra, ny baiboly ny sitraponga. Ary izy taminy mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara miombelona rehetra. Atao mpianatra ny firenena rehetra. Fiaraha-miasa mavitrika no andrasan'ny tompo amintsika. Ny mpianatra tena manana ka mandray ten'Andriamanitra no afaka mizara. Mila miha-mahery hatrany, mila monona mandrakariva mivavaka sy tenin'Andriamanitra, fa mitady izay andavonanao mandrakariva, mitady izay andavonantsika mandrakariva Satana. Raha ho tarihiny fanahy masina isika dia tokony vonona miaraka amin'ny fitaovam-piadiana. Ao amin'ny Efesianina 1:9-10 ka hatramin'ny 7:20, voalisitra ao, voatanisa ao izany fitaovam-piadiana io manantsika izany. Andeha ataontsika hoe matanjaka amin'ny fitehirizana ampino tsy hangatsika ny fiangonana ankehitriny. Fa mila mitandrina isika, mila mitandrina isika, sao mipasoka nefa malama atao anatiny ka fahazarana sisa ny fandalovana tem-piangonana. So mamola mpivavaka tsotra bebe kokoa no ny mpino tena miasa ho an'ny tompo. Maniraka asianao Jesosy, maniraka atsika izy hivoaka ny rindrina efatra, maniraka atsika izy satria mila atsika izao tontolo izao, satria mila atsika anambara azy, anahaka azy Kristy ao anatin'ny asa. Fa izy efa niteny hanao asa lehibe noho izany aza isika. Fa nampidoavana izany no miandry ny tena mpianatra Kristy, satria mila mpiatafika tsara fiomanana ary vonika andresy sy raharaha nofo aho. Tsy satria efa lehibe taona, tsy satria za somary mireradreraka amin'ny tongotro, tsy satria za tsisy tanana, fa resaka fanahy miadiny ady tsara ny finoana. Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny eto. Tombono atsika ny misitraka ny fahatsarana izany hoe mandeha miaraka amin'ny Kristy, na moro fa indrindra amin'izany. Hiditra sady amin'ny tapany faharoantsika hijerentsika ny hoe mijoroa hampanjaka ny fahamarinana miaraka amin'ny fanahy masina. Mijoroa hampanjaka ny fahamarinana miaraka amin'ny fanahy masina. Tsy olombelona tokoa Andriamanitra ka handainga. Rehefa niteny izy hoe fitiavana mandrakizay ny itiavako anao, tsy mivadi-panekeny. Ny fahatsarany no mahatonga atsika miahiny hatramin'izao. Ny fahatsarany no mahatonga azy hevitra izay izorantsika
makany amin'ny fiainana mandrakizay eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Raha te ho liny ianao, raha te hafantatra hoe mamy Jesosy, tsara Jesosy, fa nateo azy ny zavatra maromaro, mila nahakivy azy, dia miangavy ianao mamaky ny Jaona 7:20, fa tsy mbola tonga akory ny fitsarana, efa manao fisolo vavantsika Jesosy. Vakio kely ny Jaona 7:20, rehefa tonga ny an-trano dia ho hitanao hoe izany ny fanomezana tsara indrindra amin'izao fetin'ireny izao. Koa raha ianareo azy na dia ratsy mahalala nome zava-tsy ho any zanakareo, tsy mainka vafa andray izay ny an-danitra nanome anareo fanahy masina ho an'izay mangataka aminy, fanahy masina kado ho antsika tsy hakanavaka. Ny fanahin'ny fahamarinana no mitari-dalana ny mpino amin'ny marina rehetra, manohatra ny fahamarinana mitari-dalana ny tsilo manoro ny lalany tokony diavana. Tamin'ny volana martsa teo tany Ukraine, tao anatin'ny ady fandrinany tamin'ny Rosianina, dia nisy fifaноlanana teo amin'ny Ukrainianina sy ny Amerikanina. Teo izy ny Amerikanina, tsy omena ny vaovao avy any amin'ny sarina bolana intsony ianareo, tsy hiditra amin'ny resaka politika sy ny namana izy. Tsy omena ny vaovao mikasika ny toeran'ny fahavalo, ny fomba nafianareo intsony ianareo. Ko tahak'izay nanao izay fomba rehetra ny Ukrainianina mba hiverenana izany vaovao avy amin'ny zana-bolana izany. Izany mahazava-dehibe an'izany hoe mitari-dalana izany. Izany mahazava-dehibe an'izany hoe ao anatin'ny ady dia ho afaka mandroso, ao anatin'ny ady dia miena ny loza fa tsy handeha anjambany. Raha manaiky ny fiara-diny tompo dia tsy safidy intsony, tsy safidy intsony ny fanekena ho talian'ny fahamarinana mba tsy ho diso lalana, mba tsy ho lany fotoana, ary mba tsy hidona amin'ny andro indriny raha mandeha anaty aiza. Fa ahoana re raha tsy naniraka amin'ny fanahy masina Andriamanitra, fa miandry ny fitsarana fotsiny, hanavahana ny voavonjy amin'ireo izay very mandrakizay. Eritrereto hoe miakatra Jesosy, efa voalazako aminareo daholo, efa nampianariko anareo, efa nataoko ny toromarika rehetra any aparantsika miaona, tsisy nininona intsony, manavaka sisa ny ataoko. Izay le mahakado, izay le mahafanomezana sarobidy ny fanahin'Andriamanitra, fa mbola eo izy. Eo izy mipitsika amintsika sy manambara izay nolazaina rehetra. Ry havako ano any, izay roboka anaty fandrik'ilay ratsy ka mandika vilana ilay hafatra hoe atao mpianatra ny firenena rehetra, atao mpianatra Jesosy ny tikam-bary, fa tsy atao mpianatra ao. Aza atao miankin-doha aminao, vokatra ny fanodikodinan-tsaina zakainy aminao ny olony. Mitohinareo hoe fa ahoana koa izany, efa henonareo. Fa misy olona rehefa miaina izany tenin'Andriamanitra izany, avy hatrany dia novainy ianarany. Zaho izy Jesosy. Tsy raha novainy tany amin'ny fitsarana na novainy tany amin'ny polisy aloha dia hoe za Jesosy. Ny hafa indray dia ny mpiara-mivavaka aminy no maka ny toeran'ny ilay olona, ilay zanak'apora milanja azy. Lanjaina toy ny mpanjaka, lanjainy ny mpiara-mivavaka. Hevitra anankiray dia hoe andraso aron'ondrika. Izany andraso aron'ondrika izany dia mijery izay mivoaka ny vala, hijery izay mitady hivôna, mampibebaka izay miala amin'ny fahamarinana amin'ny lalan'ny fahadisoany ho amin'ny famonjena ny fanahiny tsy ho faty sady anarina eloka be. Jakoba 5:5 amafisin'ny Mika izay vao nivakitsika teo 7:9. Mila mitory, mampibebaka eo ambany fitarian'ny fanahy masina, io iray izay momany anaty fotaka mandrevo ho famonjena ny fanahiny isika. Ny mpianatra manaraka fenitra ve mitoro ny marina naiza naiza, mametraka ho fitaratra ilay fanabeazan'i Kristy, mirotsaka tsehatra toy ny any amin'ny sampan'asa, asa fitoriana filazantsara. Tokony 100% ny fiangonana no anatin'ny sampan'asa, asa fitoriana filazantsara. Tokony 100% ny fiangonana no liana amin'izany sampana vovoko manga izany. Sarotra ny famifaliana raha alan'izao tontolo izao noho ny amin'ny Kristy. Mitoroa, mitenena, mananara, manitsy.
eo amin'ny sehatra misy anao tsirairay avy. Ao amin'ny fianakaviana misy tokony ahitsy ao. Any amin'ny sehatry ny asa misy tokony anarinao. Ao amin'ny fiangonana misy tokony fampitenenanao. Eny amin'ny fiarahamonina misy tokony atrehanao. Fa izany rehetra izany dia araka ny teny tsy misy filema araka ny sitrapon'Andriamanitra voalaza ao amin'ny teniny. Ny fanahy masina mitary-dalana ny mpino sy ny fiangonana ao amin'ny marina hosahy hanoratra ny fivakisana sy fitokotokony ary ny fahalovana asa ifentsika. Fa ny fiangonana marina efa voakasika izany. Fa misy ny fampiasana kolikoly eny anivon'ny fitaovam-pifidianana birao fohy be sy ny filoha. Nitaonantsika ny fanahy masina hosahy hamerina indray amin'ny laoniny ireo namana kristianina diso lalana mampifangaro ny fiainam-piangonana amin'ny rarahana izao tontolo izao ho fiarovana tombontsoa manokana. Nitaonantsika ny fanahy masina mitary-dalana antsika hosahy andahy ny zokatra tononantsika ka apetraka misandoka mpanararoatra sady manodikodina saim-bahoaka. Ny fanahy masina mitary-dalana ho amin'ny fahamarinana koa rasanatria misy anoany. Raha misy anoany mbola manambaka sy manararoatra ary mbola mampotsy ny hafa dia fotoana mety indrindra izao. Fotoana mety indrindra izao an'ny fiovam-penitra mahery vaika hiverenana amin'ny Kristy. Fa raha ny olona izay nantsona ho amin'ny anarako ho avy any etri-tena ka hibavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra ao. Ka mila ny heriny ary ahasitrana ny taniny antsoa Jesosy anio. Fandraotra trariana loatra e. Atsaharo ny fitiavam-pahefana sy ny arena izao tontolo izao ny fanaovana ambody mitafy-ditsanak'ondry. Fa sampy anadinana anao ireny asa dimy. Fa dia ny etỳ tany dia miasa Satana ka manomboka manala baraka sy mandatsy ary mamiravira izay mankafy ny ratsy sy ny tsy marina ka manombo sy matoky arena sy voninahitra. Tsy miendrika anao ny teny gasy avy amin'ny Jesosy. Tsy miendrika anao ny teny gasy avy amin'ny Jesosy. Loza anareo izay manan-karena kosa fa efa azo nareo izay mahafa-po anareo. Loza anareo izay voky ankehitriny fa mbola honona ianareo. Loza anareo izay miome ankehitriny fa mbola hozy sy tomany ianareo. Moramora kokoa e. Moramora kokoa ny idiran'ny rameva mavoto fanjaitra noho ny idira manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fiangonana malala manoloana ny fidirana sasany, ny fampidirana sasany kolikoly sy fanaovana tsindry samihafa amin'ny raharaham-pivavahana toy ny synôda mba hampizarazarana ny mpino ho fanamafisany fikatsahan'ny tombontsoany, hamafiso ny fepetra sy fiarovan-tena hisorohana ny foto-kevitry ny tsara zarao anjakana. Ry havako sasatsasana izay diso lalana mampitiavana no itodiana aminao tandremo sao hahazo fahamiloana mafimafy tompony. Tsy nateraka ilomano anaty fotaka mandrevo manovotsy ampahanitra bebe kokoa ny hafa ianao. Tsy nateraka ho any amin'ny fitomanina sy fikotroan'ifo mandrakizay ianao. Miarendrika ianao anaty fotaka mandrevo. Ao anaty fotaka mandrevo mihetrika ianao miarendrika sy mihetrika ianao miarendrika. Ny an'ny azy atao dia manatsotra ny tananao izay mbola mivoaka tsy rendrika. Manatsotra izany amin'ny Kristy. Kristy dia manatsotra tanana ihany koa aminao. Fa miandry anao izy, miandry antsika izy, ary izy dia tsy mandatsy. Jesosy Kristy tsy mandatsy. Raha samy hanomana no avy any aza mifidy ny afo tsy azo vonoina mandoro mandrakizay feno fidradradradrana. Atsaharo ny fiatsinady amin'Andriamanitra. Atsaharo ny fiatsinady amin'Andriamanitra. Jesosy efa niteny, ry bibilava taranaky ny mena rano, ataonareo ahoana ny fantosirana ny fanameloana ho anan'ny hevo. Havako, misy toerana tsara lavitra. Misy toerana tsara lavitra tsy mety ho man'Andriamanitra ho anao raha mety ianao. Hiteny ianao hoe milololanitra tsy maintsy lena, manditany tsy maintsy solafaka. Amp'izay ny fiarovan-tena lava. Amp'izay ny fiarovan-tena lava tsy mitombona eo mason'i Kristy. Sao itiano antso farany. Sao tiano antso farany anoloran'i Jesosy tanana ivoanao amin'izany fotaka mandrevo ny fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavana fahefana ary voninahitra izany. Ry renim-pianakaviana tena tia Kristy. Vavolombelona voalohany tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty.
fiatsika fian'ny fahasaliana sy asa fitoriana no naseho anareo fa izay tena mangetaheta nitovy tokoa ka mitady azy no ahita azy koa tany mafy izay anananao mba tsy hisy akany satroboninahitra ao ry kristianina lim-pivoarana tantanan'ny fanahy masina irezony dia andeha novokovoka eto tany fiazakazahana ho isan'ireo mahazo ny loka ho isan'ireo vitsy ho vonjena aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao fa mila kristianina tena manara-penitra Jesosy manara-penitra hoe ankatoavy amin'ny ho fanahy saina vatana ny didiny manara-penitra hoe ataovy sitrapo mandeha mitory mandeha manambara mandeha mananatra ho an'izay rehetra mivoana ho an'izay rehetra mbola tsy nandre filalao tsara izay manatsofina aoka izy haino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana amen